Manay mafy amin'ny tsy fisian'ny fandrosoana ny fanatanterahana ny sorodalana ivoahana amin'ny krizy eto Madagasikara amin'ny vondrona Europeanina. Raraka amin'ny fanambarana nataon'ny solitena amin'ny vondrona Europeanina sady filoha lefitry ny Voamery Ramatoa Catherine Ashton izay mivoaka androany. Araka io fanambarana io dia ny tsy fanatanterahana ny sorodalana dia manimba ny teteza mita iraisana sy ara-mitantana izay nitohana amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mba ahafahan'i Madagasikara miverina amin'ny rafitra manaraka ny lalam-pandrenana. Makasitraka ny ezaka vita amin'ny mpanao politika malagasy sy ny mpanelanelana iraisam-pirenena no tarihan'Andriamatoa Sisano sy Andriamatoa Ramtamlamamra ny vondrona Europeanina ary miantso ny mpanao politika malagasy hanatanteraka ny teboka 7 takena amin'izy ireo ao anatin'ny 2 herinandro mba ahafahana manatanteraka ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ity taona 2024 ity. Raha izay no tanteraka dia avery vondrona Europeanina amin'ny fanohanan'izy ireo ny dingana hirosona ny fifidianana izay atao mialoha amin'ny faran'ny volana Novambra. Raha toa kosa tsy tanteraka izay fifidianana izay dia izy mifepetra entitra ho raisin'ny vondrona Europeanina miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka aminy araka ny sosikevitry ny JICM ho an'ireo izay manakana ny fanatanterahana izay sorodalana izay. Nampatsiahivy Ramatoa Catherine Ashton fa noho ny fahatapahan'ny fikarakarana amin'ny fifidianana dia nahaton'ny vondrona Europeanina ny fandraisana anjarany eo anivon'ny PASEM ary ny fandefasana ny mpanara-maso ny fifidianana eto amintsika. Na dia izany aza nefa dia tsy notapahan'ny vondrona Europeanina ny fanampiana ny fandraika amin'ny vantana amin'ny vahoaka ho fitsonjovana amin'ny vahoaka malagasy izay lasa takalonaina amin'izao krizy izao. Azo atao ny manatotosa fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany eo anelanelany 9 hatramin'ny 12 Oktobra raha toa ka mamoaka ny fanapahan-kevitra mialohan'ny 20 Aogositra ny CES izay mandray ny filatsahako fidiana sy ny vondrona iraisam-pirenena izay mpamatsy ny ampaham-bola betsaka amin'ny fanatotosana fifidianana. Io no nambaran'ny filohan'ny Senita Ramatoa Atala Beatrice androany teny amin'ny foiben'ny Senita Larbi tao anatin'ny lanonam-pamaranana ny atrikasa ny rahan'ny Senita Foibe sy ny lehibean'ny komity misana ny fifidianana avy amin'ny distrika 7-10. Ary ny fanapahan-kevitry fivoriam-ben'ny Senita tamin'ny faha-enina ny volana Aogositra 2024 teo ary izay niarahana tamin'ny manam-pahaizana manokana ny firenena mikambana ary ny fampizarana tamin'ny reto filohan'ny commission électorale de district nandritra ny fampionana teto Antananarivo ny 27 Aogositra 2024 dia mampahafantatra ny vahoaka malagasy izahay Senita fa raha ampahafantaranay raha azonay ampahafantaranay hatrany faha-20 volana Aogositra 2024 ny fanapahan-kevitry vondrona voatanisa teo ambony ireo dia mbola azo tsika atao amin'ny taona 2024 ity ny fifidianana ary amin'izany dia eo anelanelany 9 ka hatramin'ny 20 Oktobra 2024 no ahafahana manao fifidianana ny filohan'ny Repoblika fihodinana voalohany ary eo anelanelany 7 Novambra hatramin'ny tapatapaky ny volana Desambra 2024 ny fifidianana filohan'ny Repoblika fihodinana faharoa ampiarahana fifidianana ireo solombavam-bahoaka. Raha sanatria moa iohatra ny faha-telopolo ny volana Novambra voalaza ny fehezan-dalàna fifidianana fa fetra ny vanim-potoana maintany ahafahana manao fifidianana dia tsy maintsy angatahana amin'ny cour électorale spéciale ny analana manokana na dérogation anaovana fifidianana no ny antony tsy azo anoharana na blocage de force majeure. Noa Maria Andramatoa Beatrice Atala fara teknika dia vonina hatramin'ny 7 isanjato ny Voamery maleo tena misana amin'ny fifidianana. Eo amin'ny fandraisana ny antota taratasin'ireo mpilatsaka ho fidiana solombavam-bahoaka dia nahatratra 757 no voaray hatramin'ny 7 Aogositra 2024 teny anivony évêque manerana ny Madagasikara. Nambara kombieno moa fa efa vonina eo amin'ny 10 isanjato ny Senita amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lafiny ara-teknika raha hiatrika fifidianana. Saingy mbola misy ny sakana ara-politika tsy miankina amin'ny Senita ny tsy ahafahana amboroso. Efa manana datin'andro hita fa tokony hanaovana fifidianana ny Senita nefa tsy mbola tapa-kevitra
ny amoaka izany ho fanta-bahoaka satria leomboanana amin'ny daty mihevitra lava izahay. Nosoritan'ny filohansenita fa tsy azo tikaina ary andrazana ny fanapa-kevitra avy amin'ny fanjakana ny sehatra iraisam-pirenena CES ary ny mpanao politika ahafahana miroso amin'ny fifidianana. Ny senita izay nanatotosa ny fionana nandritra ny 2 andro niaraka tamin'ny filohan'ny CED avy amin'ny distrika 720. Ny zava-misy amin'ny fanatanterahana amin'ny sotram-pifidianana, ny olana sy ny fomba fiasan'ny CED no jerena tao anatin'izany ary anisan'ny zava-dehibe nisongadina tao anatin'ny fionana ny tsy fampiana ara-pitaovana sy ara-bola. Mpitsara 930 nametraka ny antota taratasy filatsahako-vidiana mpikambana eo anivon'ny CES hatramin'ny 12 atoandro teo, izay fotoana farany nandraisany teo anivon'ny fitsarana tampony ny antota taratasy ary amin'izy ireo ny fividiana mpitsara manerana ny nosy, fifidianana izay ho totosana manerana ny ambaratonga mpitsarana manerana ny nosy. Ny mpitsara rehetra zany dia afaka mifidy daholo, misy any amin'ny efa arivo mahery zany so isan'ny mpitsara, ao daholo ny judiciaire, ny administratif, ny financier, dia reo zany mifidy isaky ny toerana misy amin'izareo avy, dia avy eo ny voka-pifidianana zany dia alefa aty aminay amin'ny alalan'ny mail zany na SMS. Fa na zany zany nefa dia ny taratasy rehetra mahakasika an'izany fifidianana zany dia alefa aoriana mba ahafahana marina tokoa ny zany voka-pifidianana zany. Marihako zany fa mpitsara misa 9 zany no vidiana. Zany hoe 3 avy amin'ny ordre administratif, 2 avy amin'ny ordre judiciaire, dia 1 avy amin'ny ordre financier. Nay zany aloha eto amin'ny fitsarana dia mikasy izahay hoe ny alakamisy toa zany no avoakanay ny vokatra ofisialy nyzay fividiana mpitsara misy nanken'izay. Iven'ny ho vita amin'ny alakamisy zany anay. Faharo le amin'ny sehatra hafa moa zany hoe administrateur civil manany azy izy, ny ACC manany azy izy, université manany azy izy, ireo vondrona politika manany azy. Fa raha eto anivon'ny fitsarana zany aloha dia tena izahana mihitsy ho vita amin'ny alakamisy zao. Dia hoe inona mahatonga an'izay ohatrany hoe somary famena zay, mazava ho azy moa fa ny rehetra dia samy manaiky tolo fa hoe mila miroso aina amin'izany fifidianana zany. Anisan'ny tondrany maro tsikera ny fisian'ny hery samihafa ao anatin'ny CES vaovao. Anisan'izany avy amin'ny mpanosy ny sordalana. Ny procureur général ny fitsarana tampony kosa dia mihevitra fa heverina fa hanamafy ny fahaleovantena mpitsara ny fisian'ny CES vaovao. Hita mihitsy hoe tena raha ny hevitro manokana zany hoe naleo tena zareo satria na inona fanakihana, na inona teritery dia tsy niova tamin'ny heviny hatramin'ny farany zareo. Ny antony nametranty CES endrika voaty dia ny heverako azy dia maika mbola namafy an'izay fahaleovanten'izay satria ireo vondrona politika misy afofony hoe tsy voatery hitovy hevitra ny areo. Andeha zany ny ady hevitra ao tsy misy teritery azo apetraka amitsy ao, fa andeha ny ady hevitra jery ny tokony izy. Ary ny antony koa anankiray fahafantarako azy hoe ametranty CES voaty dia hoe mba ho atokisany rehetra kokoa zany ny voka-pifidiana izay ho ambara rehefa avy eo. Raha ny fanazavana dia nisokatra ho amin'ny tsara rehetra izay amperinasa manerana ny nosy ny filatsahako-vidiana ho mpikambana eo anivon'ny CES, saingy nomarian'ny procureur général Rakotonaval Robertson fa tsy maintsy mpitsara premier grade no filohan'ny CES vaovao. Ny mpitsara isany Imbikerlaza, Rakotsa Francis, Rabarso Andrianaina, Andriamapandra Mamy John, Rasolona Andrasana Georges Merlin ary Rahely Manatsoro Rondro Lucette. Ireo ny solotena mpitsara ao anatin'ny fitsarana manokana misahana amin'ny fifidianana. Anarana izay mivoaka tao aorian'ny fifidianana izay nitanterahana omaly manerana ny nosy. Raha ny antotanisana avoaka ny fitsarana tampony androany dia 427 ny isany mpifidy ary 329 ny nandaja-bato izay manome taham-pahavitriana 1,75 isan-jato. Ankoatra ny mpitsara, anisan'ny efa nahavita ny fifidianana izay ho solotena ao anatin'ny CES ihany koa ny administrateur civil. Ka Andriamatoa Mahazaka Clermont Gervais izay efa minisitra teo aloha sady tompony andraikitra ao amin'ny CER Thomasina no voafidy tao anatin'izany. Profesora avy amin'ny sampam-pampianarana lalàna avy ao amin'ny université Antananarivo kosa no nonalian'ny COPRES ho solotenan'ny université ao anatin'ny fitsarana manokana misahana amin'ny fifidianana. Raha ho an'ny mpanosy ny sordalana indray dia saika mpitsara na mpisolo vavaka koa no vidiana ho solotena ao anatin'ny CES. Ny HPM ohatra dia mpitsara Augustine Élisée Pelé Armanana no vidian'izy ireo solotena ao anatin'ny CES.
Les As dia Andriamatoa Joshua Clément izay mpitsara misotro ronono natolotry ny ekipa amin'ny voninahitsy Jean Eugène. UDRC dia samy nanana anarana na ny avy amin'ny mpanaradiana Andriamatoa Jean Lainirico na mpanaradiana Andriamatoa Reboza Julien. Ity farany izay mbola nitondra fanamarihana tamin'ny mpanao gazety androany fa izy ihany ny filohan'ny vondrona UDRC ary tsy manan-kery izay manolotra sosikevitra hafa ankoatra avy aminy. Andriamatoa Reboza Julien izay nilaza fa efa nandefa ny anaran'ny solotenan'ny UDRC eo anivon'ny tompon'andraikitra Maheva. Ho an'ny ankolafy Ravalomanana dia mpitsara ihany koa natolotra izy ireo araka nambaram-pikambana ao anatin'ity ankolafy ity. Saika efa nandefa ny anarana teny fiadidianan'ny teteza mita avokoa androany ny rafitra na vondrona na ankolafy manana solotena ao anatin'ny CES. Raha ny fantatra dia ny ekipan'ny ankolafy Zavy Albert no mbola tsy nanapa-kevitra ary tsy nanome anarana hatramin'ny androany mikasika ny solotenany ao amin'ny CES. Ity ankolafy ity izay mametraka fa tsy lahara-pahamehana amin'ny fametrahana mpikambana vaovao anatin'ny CES. Tsy nanolotra solotena avy amin'ny CES vaovao ny ankolafy Zavy Albert raha toa ka samy nanome anarana avokoa ny mpanao sininy sorodalana sivy hafa. Mpitsara valo ary mpisolo vava iray ny solotena no tendren'ny mpanao sininy sorodalana ao anatin'ny CES ka itoy izao manaraka izao. Raha Dirson Arsène ho an'ny ankolafy Ravalomanana, raha Sivy Arson Félicien solotena ny TGV, Ramatoa Pelermanana Augustine Élisée no solotena ny HPM, Ramatoa Ranampy Marie Giselle ho an'ny UDRC, Befouroac William an'ny MDM, Ramangason Jean-Marie ho an'ny Arema, Razafindrambe Joshua Jean Clément ho an'ny Les As, Randriantsoa Mongo Waitune Serge Luki ho an'ny Monima ary Maître Anjarary Sonken no solotena ny Escopole. Raharina Rivo Nirina Alson mpampianatra mpikaroka kosa no notendren'ny Copres avy amin'ny Universitény Madagasikara. Ho an'ny administrateur civil dia mahazaka Clermont Gervais no nofidiana ho solotenan'izy ireo anatin'ny CES. Ny mpitsara Rakotondrabao Andria Tsiafa Dieudonné kosa no solotena ny fitsarana avy momba lalam-panorenana HCC. Ho an'ny mpitsara dia toy izao manaraka izao ny solotena enina voafito mpitsara namany ho mpikambana ao anatin'ny CES vaovao. Ramatoa Raely Manantsoa Rondry Lucette, Andria Mampiandra Mamjon, Rabarso Andria Naina, Rasolonandrasana Georges Merlin, Imbik Erlaz, Rakotsa François. Ny mpikambana ao amin'ny CES vaovao izay tsy maintsy anao fiandrianana tsiwela ary tsy maintsy ihany koa hifidy izay filohany. Filoha izay araka ny lalàna 3 tsipika aotra valo nivoaka ny voalohany volana aogositra 13 fa tsy maintsy mpitsara sokajy voalohany. Ankoatr'izay anisany asandrasana amin'ny CES vaovao ihany koa ny famoahana lisitra vaovao ny kandida hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Lehiben'ny faritra fito no nesorina tamin'ny toerany, anisan'izany ny lehiben'ny faritra Vakinakaratra Andriamatoa Paul Razanakolona, ny lehiben'ny faritra Nalanjorofo Saina Michel ary ny lehiben'ny faritra Menabe ny colonel Ratsimbalason Faharo. Ity farany izay anisany efa nametra-pialana no izy kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ireto kosa no lehiben'ny faritra vaovao izay ahitana administrateur civil 5 dia Saïd Ahmad Jafar, lehiben'ny faritra Boeny, Gilbert Romain, lehiben'ny faritra Menabe, Andriamasmanana Samuel Bertin, lehiben'ny faritra Vakinakaratra, Rasoanef Francis Odilon, voatendry lehiben'ny faritra Itasy ary Razafimaro Joseph, lehiben'ny faritra Moromani. Ny mpitsara Ramaro miisa Sylvestre José Mathias no lehiben'ny faritra Nalanjorofo vaovao. Tsy voalaza ofisialy moa tena antony fanoloana ireo lehiben'ny faritra ireo fa raha ny feo mandeha dia misy lafiny politika izany ary raha ny tsiretsofina ihany dia mbola andiany voalohany amin'ny fanendrena lehiben'ny faritra ny tanterahany maliny ary mety mbola isan'ny fanesorana lehiben'ny faritra hafa ary fanendrena lehiben'ny faritra hafa indray atsoaty. Mitaky ny ametrahana ny sekretera-panjakana misahana amin'ny fandrarana ny fonja ny syndicat ny mpandrarana fonja araka nambaran'ny sekretera jeneraly nyity syndicat ity. Manohy ihany koa ny fitakiana ny fanatsarana ny tamikaraman'izy ireo ny mpandrarana fonja. Hatramin'izay zao efa taona nanao fitakiana izay nefa tsy tonga ny nivon'ny fitondram-panjakana ilay izy noho ny tsy fisian'ilay hoe solotenanay mpandrarana fonja
anynivon'ny gouvernemanta na fitondram-panjakana any dia ny fametrahana ny secrétariat d'état zany ho an'ny mpandrarahany fonja. Eo amin'ny ko ireo tampokarama isan-karazany ny resaka kategoria moa dia izay efa hatramin'izay dia ireo zany zao aloha ny fitakina ny fitaovana zay efa tsy zarizary amin'izao fotoana zao na ny fitatirana an'ireny voafonja eny amin'ny fitsarany ireny dia raha vao maty le tomobile anankiray dia mandeha tongotra. Ny trano le fotodrafitrasa zany efa tsy zarizary intsony tsy mifanaraka intsony zany amin'ny toetrandro ankehitriny na ny amaron'ny voafonja dia tsy fahampiny ny mpandrarahany fonja amin'izao fotoana zao. Ankoatr'izay dia anisan'ny taraina mpandrarahany fonja ihany koa ny tsy fampinisan'izy ireo. Mihoatra ny 7,000 amin'izao fotoana izao ny isan'ny voafonja manerana ny nosy raha toa ka mpandrarahany fonja 500 ihany no misahana amin'ny vantana amin'ny fiambenana. Izany hoe mpandrarahany fonja iray dia misahana voafonja 20 eto amintsika raha toa ka ho 5 ihany zany raha ny tokony ho izy. Manoloana ny fitokonana sy ny fitakian'ny mpandrarahany fonja dia manana ny ambara ny Prime Ministre Jean-Omer Bersika. Misy le fitakian'ny mpandrarahany fonja ohatra ny olona rehetrarehetra manana anjara asa ireo manana fitakiana zay ataony miaino ny fitakiana izahay. Izaho efa nandray ny tale général fonja miaraka tamin'ny directeur maromaro ary ny président ny syndicat zareo dia efa niona tamiko ary tamin'izay fotoana zay dia efa mitady zay fomba ahafahana miona izahay atao izany fionana zany ato anatin'ny fotoana fohy mba hijerena ny marimaritra iraisana ialana amalina araka izay tokony ho izy araka izay vitany fanjakana amin'ny fitakiana ireo mpandrarahany. Andrasana araka izany ny fionana amin'ny gouvernemanta sy ny mpandrarahany fonja. Andrasana ihany koa raha ho voavato anatin'ny herinandro izay fetim-potoana voalohany aperaky ny mpandrarahany fonja amin'ny fitakian'izy ireo na tsia. Hitsahatra manomboka rapitso 12 aogositra ny fitokonana ny mpandrarahany fonja. Iverina hiasa feno izy ireo araka ny fanazavana anatitra eny amin'ny fitsarana ny voapanga ary andray ihany koa ny gadra vavaon'ny fonja 9 manerana ny nosy. Fanapahan-kevitra izay niraisina ny atoandro teo taoriana ny fionana tamin'ny ministra fitsarana Ramatoa Christine Razanamahasoa. Vokatry ny fionana tamin'ny Ramatoa ministra ka nanomezany tokinay ny amin'ny hoe andraisana fanapahan-kevitra mikasika an'ireo fangatanay zany dia nanapa-kevitra zay mpandrarahany fonja ny syndicat moa zany fa ahato aloha mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fitakianay zany hoe ahato aloha ilay fampitsaharana ny kampany amin'ny asa miverina manatsotrosany asany zany ny mpandrarahany fonja manomboka rapitso alahady 1 aogositra. Izany antony zany akory tsy hoe nisy teritery na hoe mety ho vokatry ny horohoro sy ny fampitahorana zay mety hoe ataony sasany tsy hany mihitsy le izy fa fampisehoanay imasom-bahoaka fa izahay mpandrarahany fonja rehefa misy ny tokomenanay misy ny fifampiresana fanatonana dia maneho n'izay fahendrena sy fanajana ny teny zay efa ny fanomezana tamin'ny fihaonana izahay. Anisan'ny voalaza fa nahitan'ireo mpandrarahany fonja fanomezan-toky avy amin'ny fitondram-panjakana ny momba ny kategoria professionnelle. Ny zavatra mamparary ny mpandrarahany fonja ny resaka kategoria professionnelle ary io zany raha ny tena marina nge efa lalàna velo eto amin'ny tany sy firenena ny mamaritra an'izany kategoria professionnelle zany nefa tsy miatra amin'ny kategoria professionnelle ny mpandrarahany fonja zany zavatra zany. Io zany ny anisan'ny zavatra tena takinay ary mpanatena moa zany ny fitondram-panjakana ary angamba tsy hisy tsinonay manoloana andreo namana zay mpiasam-panjakana fa lalàna velona eto amin'ny tany sy firenena ny mamaritra an'izany. Araka izany taoriana ny fifampiresana inefatra taona tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana dia nisy ny marimaritra iraisany izay hita ka hiato amin'ny fitokonana ataon'ny mpandrarahany fonja ary iverina andray ny asa rehetra fanao andavanandro ny mpandrarahany fonja rehetra manerana ny nosy. Olona roa ny voasambotra ny mpitandro filaminana taorian'ny fanadihadiana izay natao mahakasika ilay fampiroroana amin'ny alalan'ny mailaka izay natao tamin'ny orinasa maro sy olona manana andraikitra ao amin'ny fitondrana.
Tany Beravina Fianarantsoa no samborana niray tamin'izy ireo ny alakamisy lasa teo. Marina fa voavon'ny gadra ity lehilahy ity, ny 7 Jolay 2024 ny voatazona tany tsy afany tenany noho ny fahalalana izay nataony, ary nivoaka ny 12 Avrila 2024 lasa teo. Ny alasinainy teo kosa ny voasambotra ny iray izay marina fa vadin'ity lehilahy ity ihany. Mahakasika izay indrindra dia nitondra ny fanazavana ny ao amin'ny polisy-pirenena. Nahazo taratasy fampiroroana hoe manomeza vola 5 miliara ianareo andefaso SMS ny telefona 3440 51535 dia izay no manome toro-lalana rehetra anateranareo ny vola. Dia raha tadiditsika tsara hoe ny fanojo tamin'ilay hoe fanakatonana ny maso ivoan'ny Amerikanina teto amintsika ihany koa ny voan'izany taratasy fampiroroana izany. Dia teo moa dia tonga dia nandray andraikitra zay teto amin'ny brigade criminelle niara-ny asa tambotandro filaminana rehetra eran'ny Madagasikara satria tsy azo amavanina ny zavatra toy izao. Eritrereto hoe ny agence jirama eran'ny Madagasikara ho no apoka ny ireo misy olona ambony minisitra nahazo taratasy fandrahonana, ny banky maromaro, ny OTIV, BNI, BICM, ny nahazo an'izany fampiroroana zany daholo. Dia teo moa zany arak'ilay nitenentsika teo hoe eo anatrehan'ny tsangan-javatra ohatr'izao resaka messagerie électronique dia tsy maintsy nampiasa an'ilay technique d'investigation criminelle zay. Nambarin'ireo avy amin'ny polisy nasionaly fa maro ny dingana narahana vao voasambotra ireo olona nanao fampiroroana ireto. Anisan'izany ny fitsiriana ifotony mailaka izay nandefasan'izy ireo ilay hafatra nentina nampiroroana. Teo ihany koa ny fitadiavana ny adresy IP ary ny fijerena ny toerana izay niangan'ny mailaka. Ka tamin'izany no nahafantarina fa tany Fianarantsoa nisy azy ireo. Tsy mijanona hatreo ny tompon'andraikitra ny polisy-pirenena fa mbola mitohy ny fanadihadiana. Tsy misy ny atahorana amin'ny sina asa fampiroroana eto amintsika raha ny angom-baovao eo ampelantanan'ny zandarmaria-pirenena. Araka nambarany colonel Rakotomana Florence, commandant CIRGN Analamanga. Namaly kosa ny fangatany États-Unis amin'ny fanamafisana ny fiambenana ny maso ivoan'izy ireo etsy an-dranomena amin'ny tandro filaminana malagasy. Ambasadin'ny États-Unis no nanapa-kevitra fa anakatona amin'ny fotoana voafetra zany ny masovoina eto Antananarivo. Fampiapeso moa zay satria ny antso ataroby ny ataontsika hoe ny responsable ny sécurité zay nangataka moa taminay ny anamafisana ny sécurité manodidina ny ambasadin'ny États-Unis. Dia koa satria moa tsika malagasy koa moa dia nisana nanosiny ny convention de Genève zay manery itsika hiaro ireny ambasady reny sy ny mpiasa ny ambasady io amin'izay lafin'olo rey zany. Ao ny fangatana avy amin'izareo, ao koa ny convention de Genève iny dia tsy maintsy misy ny andraikitra ho raisiny. Dia misy moa fahitantsika moa misy ny avy amin'ny polisy-pirenena zay miandry mijanona eny mihitsy ary amin'izao koa dia nampina ny avy ato amin'ny mo sécurité ny Analamanga mba hiaro ny ty ivelan'ny ambasady io zay iarana miasa koa amin'ny tompon'andraikitra ny tompon'andraikitra ny sécurité amin'io ambasady io. Ny ambasady sasany moa zany tsy dia nangataka misy ny ataontsika hoe fanamafisana koa ny fisafona manodidina reny ambasady reny zany any France zany, any Allemagne zany, any Italia, fa amin'ny ankapobeny dia ny masovo rehetrarehetra zany dia safona akoatran'izay efa élément mipetraka any amin'izareo zay miara-miasa amin'ny service de sécurité zareo. Io moa araka ny faty samy manana ny information ny tsirairay izay ato amin'ny fitandroana filaminana dia manana ny renseignement sy ny information avy aminay. Izareo any masovo koa dia manana zay information zay ka araka ny analyse zareo moa zany dia misy risque mety hoeritreretin zareo dia zay moa natonga zareo naka ny mesure temporaire iny. Mikasika ny filaminana amin'ny ankapobeny dia nomariny colonel Rakotomana Florence fa tato anatin'ny 2 herinandro dia nitombo isa ny asan'ny jiolahy. Raha hoan'ny teto andrenivohitra sy ny manodidina dia asan'ny jiolahy 9 no nitranga araka ny antotanisy eo anivon'ny zandarmaria-pirenena. Anisan'ny tao anatin'izany ny fanapohana grenade teny amin'ny tobin-tsolika total tsy azo tafo sy ny fanafiana magazay sinoa teny Beoririka. Manoloana ireo dia tsy maintsy manamafy hatrany ny fitandroana filaminana eto andrenivohitra sy ny manodidina izy ireo. Ary isa hatrany ny fisafona izay totosain'ny Moraik. Tato atony tamin'ity herinandro lasa iny dia ataontsika hoe tsy lasaka ny
basy telo teo no tratry nisy tam'izay ataontsika hoe tambazotra no mpanokidina pinina zay a nisy tany Anjiva ary nisy ihany koa sy Antananarivo fa tany amin'ny Varinagaratra tany akoatra an'ireo basy de fabrication locale zay tratra eny an-dalambe eny. Am'izao koa moa zany rahantsika malala fa tapabolona angamba zay a de ataontsika hoe milamina ny filaminam-bahoaka zany raha teto amin'ny faritra Antananarivo satria tsy nisy ataontsika hoe fihetsiketsena tonga tatra teto aminay de eo anatrehan'izay zany dia ifantoka tanteraka aloha zany ny resaka sécurité ny ataontsika hoe ny action zay ataony atao amin'ny mpitandron'ny filaminana. Anisan'ny nambarany teo anivon'ny zandary fa anisan'ny asa izay tanterahan'izy ireo ihany koa ny famogorana ny tambazotra pakakeriny. Ny eo anivon'ny zandarmariam-pirenena izay miantso fiara-miasa amin'ny rehetra amin'ny fanomezam-baovao ary amin'ny plaza mpitandro filaminana amin'ny laharana tsy andoavam-bola 017 ary ny 119 raha misy ny mampiaya. Taorindreo tranganteraka disadisa mikasika ny fiaton'ny famatsiana solika eny anivon'ireo hotobo fivarotana solika eto an-drenivohitra dia nilaza tompon'andraikitra mahaifa iray fa mitohy ankehitriny izany famatsiana solika izany. Hatramin'ny farany herinandro lasa teo tokoa dia efa navoaka ireo solika voatazony amin'ny fahadizerana na automasina entina hamatsiana ireo tobo fivarotana solika eto an-drenivohitra. Arak'izany dia haritra roa herinandro eo ny tahiry eny anivon'ireo hotobo-solika amin'izao fotoana izao. Tsikaritra hatramin'ny voalohan'ity herinandro ity fa natahotra ireo mpanjifa manoloana ny feo fa ho tapaka ny famatsiana solika eny anivon'ireo toby mpivarotra zany. Nisy mihitsy aza ny nameno ny fiarany mba hitsinjovana ny vody andromerika. Araka ny loharambavao ny resaka taminay dia nisy ny fivoriana antampiny izay niarahan'ny ministera maromaro mikasika ity sehatry ny solika ity. Nisy tokoa fotoana ny fanenjana ny mpandrarasy ny fanjakana teo amin'ny resaka vidy solika ka ny tadiavana maromaritra resana mikasika izay indrindra no natao vain-dohan-dresaka nandritra izany fivoriana izany. Tanora malagasy mpikarika no nahavita fitaovana izay ahafahana mamadika ny rano ho fanampin-tsolika. Ity fitaovana ity dia fitaovana natokana ho an'ny moto scooter aloha hatreto raha araka ny fanazavana ireto tanora ireto dia générateur HHO no anaran'ity fitaovana ity ary ahafahana mitsitsy solika hatrany amin'ny 500 isan-jato nefa tsy mampihena ny tanjaky ny motera. Efa vita sedra sy fanandramana ity fitaovana ity araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Araka ny efa nambara moa zany dia amin'izao fotoana izao dia efa mivoaka ny générateur HHO izay fitaovana mamadika ny rano fanampina carburant izay tsy nofinofy izy ity fa zavatra mivaingana be ohatry ity vitantsika eto Madagasikara ary anisan'izay tsara dia tsara raha oharina amin'ny qualité prix avy any ivelany zany. Izy ity dia natokana ho an'ny moto sy ny scooter, izany hoe ity fitaovana kely ity no asiana rano atao amin'ity faritra misy azy ity zay ihany no andraikitry ntsika izay mampiasa anazy vita zay dia le fitaovana no manao ny ambony rehefa mandeha ny moto atsika. Tsara ny manamarika fa sady mampatanjaka ny moteur izy ity no mampihena ny fandaniana solika manomboka any amin'ny 520 isan-jato hatrany amin'ny 500 isan-jato zany ny économie de carburant ary miaro ny tontolo iainana ihany koa. Marihana fizahay dia sady manao fampiofanana manamboatra n'izy ity ihany koa azy atsika izay te hanamboatra fa tsy te hividy. Araka ny fantatra dia isy ihany koa ny fiofanana ahafahana manamboatra ity fitaovana ity izay atao ny alahady 2 aogositra sy ny alahady 7 aogositra samy eny amin'ny EPP Andavamamba manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Efa eo ampanaovana amin'ny fanandramana farany amin'ny fitaovam-pitsitsiana natokana ho an'ny fiaran-kehitriny ireto tanora ireto. Randrinarson Zanzaka mipetraka eny ambondrona no nahazo ny isabe indrindra ka nivoaka mpandresy nahazo ny fiarakodia vaovao tamin'ilay lalao Fencuse 12. Io tolakandro io natolotry ny RTL azy ny fanalahidin'ny fiara naneo ny afaliny ary ny mpandresy tamin'ity lalao Fencuse ity. Faly satria tena raha ny départ ny lalao zany dia tsy nieritreritra eo tonga dia amin'ny fiara dia faly fa azo ny fiara. Amin'ity faraparanty zany vao nanokana fotoana satria nahita le hoe fakaiky le grand lot. Tsy dia voafaritra ihady mifiry fa faraparanty zany tamin'ny herinandro alohan'izao zao zany somary varimbarina teo mihitsy. Mbola wiki aloha no nanaovana azy angatana tolotsaina avy amin'Andriamanitra. Mahafinaritra ny lalao ka mahafinaritra ary mila faharetana dia fahasotoana dia fanantenana sy finoana.
raha nendrina gabainy kosa no nahazo ny moto loka faharoa izay efa mpilalao ihany koa amin'ity fainkizy ity izy ary Ramarson Vincent no nandrombaka ny loka fahatelo kana pétangle ny toy ny lalao karakarain'ny Airtel ary efa manomboka sady ny fainkizy fahatelo ambin'ny folo izay aharitra 70 andro ka isy ny loka hozaraina isam-bolana mbola fiarakodia vaovao ihany koa ny loka goavana amin'ity fainkizy 13 ity. Solosaina Elite Computer karazany roa amin'ny kalitao tsara kokoa no atolotry ny groupe Elite ho an'ny mpankafy ny teknôlôjia avo lenta tsy inona moa zany fa ny Elite Computer N132 sy ny N135 izay misy option tsara kokoa raha mitaha amin'ny solosaina tsotra. Ny N132 izay modèle Intel quad-core dia mampiavaka azy ny fisian'ny lecteur graveur DVD. Ny N135 kosa izay Intel dual-core dia matanjaka ny batery aminy izay maharitra ora 3. Tonga ny ordinateur izay ataontsika hoe ambony kokoa no nisy teo aloha raha tsy teny amin'le modèle N135 izay efa misy lecteur DVD izy io ary ihany koa efa quad-core ho an'ny mampiasa moa zany dia mahay an'izay système izay zany hoe miezaka foana zany izay manome ny fahafaham-pony mpanjifo eo amin'ny filana sy ny fampiasana an'ireo entana ireo. Ankoatra ireo dia misy ireo vokatra hafa marka Elite hatrany moa eto anivon'ny Elite Group ka isany amin'izany ny tablette N720, Q8 ary ny X10 izay efa maraka ny teknôlôjia avo lenta ihany koa. Efa azo jifaina eto amin'ny teknô ihany koa ny finday izay amidy amin'ny vidiny mora indrindra eto amin'ny tsena anatiny. Marihana fa misy fiantoana 20 volana avokoa ireo vokatra vokarin'ny groupe Elite. Tsy voatery anao famandrihana ny lomo fa tonga dia azo vidiana eo ireo vokatra rehetra vidiana eto anivon'ny groupe Elite. Vola mitentina 4,3 euro izany hoe 5,70 sy tapitrisa ariary no entina hanajariana ireo sekoly fanambeazana fototra ao amin'ny commune Manjakatopo ao amin'ny distriktina Ambatolampy amin'ity taona ity. Ny tetikasa dia ny volavolain'ny fikambanana RFD na ny réseau fivoarana développement ary novatsiany Orange Solidarité Madagasikara vola. Nandritra ny valandresaka natao tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny relais de la haute ville Andohalo no nanazavain'Andriamatoa Rakotoniaina Biarso filohan'ny fikambanana RFD momba ity tetikasa ity sy ny antony safidianana indrindra ny commune Manjakatompo. Amin'izao fotoana izao dia 470 ny ankizy ao amin'ny commune rurale Manjakatompo dia tsy mankany an-tsekoly daholo, ambony dia ambony zany, ary ny taham-pahombiazana amin'ny fanadinana ofisialy dia 430 monja iva dia iva raha oharina amin'ny taham-pahombiazana manerana ny nosy. Tiana nefa no misarika ansainareo fa Manjakatompo dia tsy aiza akory fa akaiky dia akaiky ny renivohitra Madagasikara satria eo amin'ny 770 kilometatra miala ny renivohitra no misy azy. Tamin'ny taona lasa zahay dia nanipiditra rano madio fisotro amin'io commune rurale Manjakatompo io ary efa tanteraka tsaka ny sendavany izany tetikasa izany efa mitokanana. Amin'ity taona ity kosa dia fanamboarana sy fanatsarana sekolom-bahoaka miisa anankiroa ao amin'ny commune rurale io no tanterahana. Raha ho an'ny Orange Solidarité Madagasikara kosa dia tafiditra ao anatin'ireo tetikasa 2026 vola ity tetikasa ity. Efa mitetina hatrany amin'ny 3,3 ariary anohan'ny tetikasa vatsiny Orange Solidarité vola ary miompana hatrany amin'ny fanabeazana ny fampidiran-drano madio ary ny fahasalamam-bahoaka izany fanampiana izany.
Anisan'ny sekoly manana ny maha izy azy eto Antananarivo ny sekoly Soafianatra ity Soarano satria anisan'ireo sekoly tsy miankina nampiasa voalohany teny frantsay teto Madagasikara. Araka ny fanazavana Andriamatoa raha anitry ny aina Noromalala taleny sekoly dia efa mankalaza ny 7 taona izy ankehitriny. Raha ny voaka-panadinana hatr'izay indray dia nahafapo tanteraka raha tsy ilaza afa-tsy ny tamin'ity taona ity izay 100% ny tahapahafahana tamin'ny fanadinana CEPE sy ny BEPC. Ny sekoly Soafianatra zany a 13 taona zao no niorenany dia izy no école d'expression française voalohany teto Madagasikara. Manana mpampianatra manana traikefa sy zatra ra izahay ary ny isan'ny mpianatra dia limité. Ny tanjonay moa zany amin'io sekoly io dia mpianatra tena mahay fa tsy mahay ay. Ny mampiavaka anay amin'ny sekoly hafa voalohany aloha dia ny qualité de service. Zao fialan-tsasatra zao dia manao cours de remise à niveau zay amin'ny klasy rehetra ary tsy mifidy na ankizy avy any ivelany na ny ankizy ao aminay koa te hanamafy. Dia misy koa ny cours de français parlé ary ohatr'izay koa anglais parlé. Dia manao formation psychopédagogique izahay ho an'ny olona te hiofana ho mpampianatra. Araka ny nambarandramatoa tale ihany dia misokatra ny fisoratana anarana eny amin'ny sekoly Soafianatra Soarano akany 3 septambra avy izao ny fidirana ho an'ny kilonga ao amin'ny garabola sy ny kilasy voalohany na ny préscolaire sy ny primaire izany ary ny 9 oktobra kosa ny fidirana ho an'ny kilasy faharoa na ny secondaire. Anisan'ny sampam-piofanana amin'ny tsinjon'ny tanora malagasy ny centre de formation professionnelle de coiffure et d'esthétique mendrika 67 hectares satria dia manome fampianarana avo lenta sy miavaka izy amin'ny sarany azony rehetra jifaina. Za zany mpianatra ato amin'ny CFPC mendrika dia efa 2 volana zay ny anarako tato hitako hoe tsara mora be zany ny fomba fanoloran'ny fampianarana atao farany izay ahaizanao azy indrindrany. Ankoatran'izay efa mba nandalo fampianarana hafa tany akafa fa tena hitako hoe manana fiavahana be zany CFPC mendrika. Nasarika anandrina tato amin'ny CFPC mendrika ny fotoana zany misy ora maro be azo isafidianana ianarana. Araka ny nambarandramatoa Stevenson ihany izay mpitantanay ity fitoerana ity dia natao ho an'ny zanaky ny malagasy rehetra ny saram-pianarana. Ny fisoratana manaraka dia ny 17 aogositra 3 avy izao indray. Misy ireo ora izay azonao isafidianana amin'izay mampalalaka anao ary ny mampiavaka anay eto dia ny facilité de paiement eo amin'ny fandoavana saram-pianarana. Misokatra malalaka ho anao izay manam-paniriana te hianatra taovolo sy fikojakojana ny tarehy ny CFPC mendrika 67 hectares eo akaikin'ny Kouma fasy ny ekara Marimanjaka. Raha ny fisoratana anarana dia nambaran'ny taleny sekoly fa misokatra isan'andro eny an-toerana ary ny fidirany andiany manaraka dia ny alatsinainy 7 aogositra ho avy izao. Nambarany moa fa dia voafetra ny toerana mba hanomezana kalitao ny fampihofanana. Nangorom-posy teny an-drano-tapana nandritra ny fitaom-pivavahana lehibe ny tanterahan'ny fiangonana apokalipsy izay nitarihan'ny pasteur Mayol io maraina io teny Ambohidratrimo ka vahoaka maro sy mpino marobe no nanotrona azy ireo tamin'izany. Nandritra io fitaom-pivavahana io nanatanterahanyity fiangonana ity ny batisa lehibe ka olona 200 mahery no niroso tamin'ny batisa rehefa nianatra ny tenin'Andriamanitra sy nanatrika ilay conférence lehibe izay nanazavain'ny pasteur Mayol ny baiboly ara-matematika sy fizika ary siantifika izay nitanterana tetsy amin'ny tokotany malalaky ny birafoben'ny fiangonana apokalipsy etsy ambodin'ny sotry. Nanamafy hatrany ny pasteur Mayol fa ny faminaniana avy amin'ny Jehova dia tsy maintsy tanteraka ary ny toetra raha-pirenena mitranga amin'izao fotoana izao dia mandeha makany amin'ny fantanteran'izany faminaniana izany. Tetsy ankilan'izay dia nitsangana ny herinandro lasa teo ihany koa no anivon'ny mpiasa ny birafoben'ity fiangonana ity
ary zany natao dia mba hisian'ny firaisan-tsaina eo amin'ny mpiara-miasa araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Nisy arak'izany no fanoloronareo birao izay hitantana sy hiay ity vondrom-bavaka ity. Tao anatin'ny korana sy lanonana tsotra no nentin'izy ireo nanamariana zany araka ny fantatra dia hiitsaky ny latsinain'ny tolo akandro manomboka amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 5 ora no andaterana zany. Tonga nanotrona ity fotoana ity ny pasteur Mayola mivady sy ireo komity ao anivon'ity fiangonana ity. Ny mpitandrina rakototra ny Avilalaina no voatendry hitandrina ny fiangonana FJKM ambony Loziona nanomboka ny volana Oktobra 2024. Omaly alahady dia nantanteraka alahady mitandrina ny fiangonana izay natokana ho fitrotroana-bavaka ny mpitandrina manoloana ny ady lehibe antsoroany. Tona ny fampifavahana ny mpitandrina Randriamahay izay zanaky ny fiangonana. Nisy ihany koa ny fanolorana sakramentan'ny batisa sy ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo tamin'io andro io. Nofarana tamin'ny fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo izany fampifavahana izany. Taranaka ambony Loziona eo anivon'ny zanak'ampelezana izay manana fiombonam-bavaka isaky ny alahady fahatelo ao amin'ny rovan'ny tovovavy Tanimena. Fa ny hetsika izay fanaontsika isa-taona izay entina amin'ny tanany edidy anatiny sy velany eo anatin'ny zanak'ampelezana dia misy ny bie izay anatotosantsika ny famenona ny kitapo-imbonana izay anjara didy tokony no raisin'ny fiangonana any an-tanirazana nefa tsy maintsy itsika no mameno an'izany. Ny antony moa dia mbola voanazahoantsika mpitandrina vetivety ka tsy zakan'ny fiangonana izany dia anjarantsika no miara-mientana manatotosa izany didy izany. Ka ny alahady fahatelo ny volana faha 20 volana io no fotoana lehibe entintsika manao soroka miala miranja sy tanana miara-mandray hoentina manatotosa izany any ambanivohitra ka dia manainga antsika rehetra tompoko mba samy tsisy kely soroka hoentintsika manome voninahitra an'Andriamanitra. Ho fanohanana ny didin'ny fiangonana ary dia nanomana hetsika goavana ny zanak'ampelezana avy eo amin'ny FJKM ambony Loziona ny alahady 20 Aogositra izao. Izany moa dia tanterahana eny amin'ny Karatsaramasay Antanimena. Fahombiazana tanteraka izay raha bangona amin'ny teny fohy ilay hetsika telo andro ny fanafana sy fitahin'Andriamanitra no tanterahan'ny fiangonana fahaterahanam-baovao ao amin'ny Kristy na FFBK tetsy amin'ny trano fiangonany etsy lalam-baovao eto 67 hektara. Araka nambaran'ny pastora Tojo Ranay Voarimanana dia fotoana miavaka iny fotoana iny satria natao hitondranam-bavaka ny isam-batan'olona. Araka ny efa nambara dia nanotrona ity fotoana lehibe ity ny mpitandrona Adolphe Randrianay Voravelona avy eny amin'ny fiangonana Refi Androndrakely. Ity mpitandrina ity izay nanatanteraka vavaka fanafahana ho an'ny marary sy vavaka natao anapahana ny ozina. Nanambara ny pastora Tojo fa hitoehatrany ny hetsika fitoriana. Fety be tokoa tao amin'ny FJKM miavaka Philadelphia atao miandrarivo ambany 10 namparitany Antananarivo Atsimo ny alahady teo. Ny ampiraindray mantsy ireo sampana velona ao anatiny tafajoro tamin'ny fomba ofisialy ny sampana mpanazava stily ao aminy. Nampisalorina ny anarana hoe fivondronana vatolampy izany sampana vaovao izany ary larana fa 270 amin'ireo larana skoto manerana ny Madagasikara. Ny teny avy eo amin'ny soratra masina noraisina ho fanevany dia ny hoe oharina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay manorina ny tranony teo ambony vatolampy. Nisy ny fitokanana hatakela-bato fahatsiarovana sy fanamariana izay fotoana lehibe izay notarihan'ny mpitandrina Ramanuelina Edy. Ny torony tenin'Andriamanitra kosa dia hiara-mientana mpikambana amin'ny komity lehibe mpanazava stily eto Madagasikara. Tenin'Andriamanitra lehibe isika fa ny fahasoavana dia tanteraka ny fanokanana ny sampana mpanazava stily eto isaorana etona ireo rehetra nanotanana nanampi'ny sampana na tamin'ny fitrotroana-bavaka na tamin'ny fanampiana havola na tamin'ny fanampiana hafitaovana na tamin'ny fanampiana hakasa. Andriamanitra fiadanana leo ny volana aogositra moa dia natokany ny fiangonana ho an'ny sampatika misy amin'izany fitadiavam-bolan'ny sampana ka manentana rehetra andray anjaran'izany mba hatsarana ny tanjon'ny sampana dia ny amin'ny volana ankizy tian'Andriamanitra ka afaka azy ireo nyvalina. Na dia vao niorina aza moa ity sampana mpanazava stily ity eto amin'ny FJKM miavaka Philadelphia dia efa maro ireo ankizy niditra ao mpikambanao ary efa betsaka ihany koa ireo mpiandraikitra nanolo-tenina ho amin'ny fitaizany.
tamin'ny fomba manetriketrika no nandraisan-tanana ny mpitandrona razafy mamonjy dina mianakavy omaly tetsy amin'ny FJKM katedraly Analakely. Nitolorana mari-pakasitrahana ihany koa ity mpitandrona ity izay nahazo ny fatokisan'ny fiangonana tao anatin'izay herintaona natongavany teo anivon'ny FJKM katedraly Analakely izay. Voromaro ireo mpinomaly nandritra ny fotoam-pivavahana lehibe fanokanana ny fandraisan-tanan'ny mpitandrona razafy mamonjy dina mianakavy. Araka ny tomban'isa nomenanay dia nahatratratra amin'ny 300 teo eo nisan'ireo mpino nandritra ity fotoan-dehibe ity raha ny fanazavana natolotry ny komity fandraisan-tanana ny mpitandrona. Fotoam-pivavahana izay nikarakarain'ny sinody apartany arivo avaradrano izay nanolotra ity mpitandrona ity ho ao amin'ny FJKM katedraly Analakely ary nitarihan'ny mpitandrona Rakoto Nirinaso Hubert. Aza matahotra hatramin'izao hakehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. Dinimasina nitsongaina avy eo amin'ny bokin'ny Lioka toko 5 andihan'ny 10b. Io ny teny fanevan'ny safidiana nandritra ny fotoana. Tanteraka ny alahady 4 aogositra lasa teo ny fetin'ny taranaka teto amin'ny FJKM Mangarano Betela Fiantsony. Ry taranaka ny tahiny Jehova mandrosoa any amin'ny lalina dia alatsaony aratonareo ahazoana azan-drano. Isaia toko 1:20 andininy 7 tapamby. Luka toko 4:15 tapamby. Io no lohahevitry ny toriteny nety mitandrina Razary Arson ho an'ny zanaky ny fiangonana izay tonga marobe tany toerana. Ka ny olona rehetra sy ny olona mamponiavana ny tenin'Andriamanitra tiana resahana eto dia ny tena vatana fanahy. Fa raha resy lahaky ny tenin'Andriamanitra ny olona dia misy fansoina lafiny zay. Androso miara-bata, androso miara-tsaina, androso miara-panahy, zava-dehibe riavan'izany. Mitondra fanazavana momba ny trano vatom-piangonana izay tsy azo inenana intsony Andriamatoa Randrenasolo Jean Jules filohan'ny diakony. Tanjona ny fetin'ny taranakitsika tamin'ny fotoan'ity dia ny azoantsika manangana vaovao trano vatom-piangonana izay sady lehibe no tsara ahafahandreo ray aman-dreny mpitandrina mifandimby mipetraka ny efitra ambony ary ny rihana ambany kosa dia iverina fa afahana mandray fampisehoana isan-karazany. Ny STK vao amin'ny FJKM Ambatomaro Fehizorona nafana ary namarana ny fotoana ny hariva. Totosany alahady lasa teo ny hijobily fankalazana ny 2020 taona mahampitandrona an'Andriamatoa Ralambomay endriny nosy mivady eo anivon'ny FJKM Andrenarivo Fahasoavana. Nentina nanamariana zany ny fotoam-pivavahana lehibe. Mitondra fanazavana mikasika izany fotoan-dehibe izany Andriamatoa Rakoto Maefarinoro William tompona andraikitra amin'ny komita misahana ny jobily 2020 taona. Izany hoe fanomboka tamin'ny alahady 17 janoary izy ity 2024 ary dia anio 4 aogositra no fanamariana ny hevon'ny jobily fideranan'Andriamanitra. Ny hetsika samihafa moa efa vita izay natao tamin'ny sakafo izay natao tamin'ny espace nitina fa ny ankehitriny kosa dia ny fideranan'Andriamanitra noho izay antony amin'ny mahajobily azy zay. Ny zavatra tsara marina amin'ity dia ny hoe miezaka ny fiangonana zany anolotra trano ho an'ny mpitandrina ho fitsinjovana ny fisonono na dia teo hoe mbola misy fitotoana ary zay. Koa dia ankehitriny zany dia amin'izao fankalazanan'Andriamanitra zao dia afaly tokoa ny fiangonana manolotra izany anolotra izany trano zany. Ny fotoana manaraka dia ny amin'ny volana novambra ho avy zao ny 2 novambra izay rana ny synody apartany. Ny voalohan'ny volana desambra kosa no fanakatorana tanteraka izao jobily 2020 taona mahampitandrina an'Andriamatoa Ralambomay endrinosy eto amin'ny FJKM Andrenarivo zao. Fa nanamarika ny fotoana ihany koa ny fampiratiana ara-tantara ireo dingana ny tanterahan'ny mpitandrina Ralambomay endrinosy teo amin'ny fiainana ara-pinoana. Nozaraina mari-pakasitrahana kosa ireo mpino nanao ny logo an'ny fankalazana, ny teny faneva ary ny hira faneva.